Ety pamarana fampalalam-baovao kosa toklasy vavy dia tsara indray no mampafantatra antsika fa ho amin'ny rahampitso no hivoaka ny laharana vaovao ny gazety soa loha hevitra vaovao ary torohevitra maro samihafa no aroso amintsika ao anatin'izay gazety soa hivoaka amin'ny rahampitso izay fitina amintsika fohifohy ary lohateny songadina ao anatin'izany gazety izany indro ary izany atolotra antsika. Dimy taona izao no niarako taminao niarady fagaty fampitantana tsy ny fandao nitoky ny famizahana ny laharana fahaenina amin'ny valopolo sy telonjato amin'ny gazety soa indray no hivoaka manomboka rahampitso alakamisy ka tony mahazatra dia loha hevitra vaovao ary rarina aliana ny mpamakian-trano no entin'ny gazety soa amintsika. Anisany ho hitantsika eo amin'ny resaka lamaody ohatra ny fampahafantarana amin'ny vehivavy fa ny zipo crayon indray izao no malaza. Any ivelany any dia ampahafantarany gazety amintsika fa misy mihitsy ny antonasy mpanafosafo matianina. Eo amin'ny resaka mpanafosafo izay ihany fa resaka masazy kosa dia misy ihany koa ny zava-baovao hoentin'ny gazety amintsika. Resaka fianakaviana kosa indray ray kely ahoana ny hitantanana ny ankonana vaovao. Ampahafantarany gazety soa amintsika fa eo amin'ny resaka lamaody ihany koa no hoe aza fenina ny bakiraro. Any ivelany any lasa tendance be koa izao ny manao fety mialohan'ny isany. Ary farany amin'ny torohevitry mamasoa ny fampahafantarantsika ny fiovan'ny tonotony. Azadinona raha manomboka ny rahampitso ny maka ny anjara gazetinao eny mpivarotra mahazatra anao ny gazety soa laharana fahaenina amin'ny valopolo sy telonjato. Tokolasy tompoko vavy hatreto ihany koa ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivany alarobia ity esorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.